Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azy avy amin'ny azana-bolana avy hatrany araky ny hitantsika amin'ny sary izao manomboka nisy rahona miforona tsikelikely hatramin'ny maraina saika manerana nosy indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratry ny Madagasikara iny ny antony moa zany dia ambany dia ambany mitsidry ny atmosfera eto Madagasikara eo ihany koa ny rivotra avy any avaratra ary tombanana itoy izay atao anatin'ny telo andro vokany dia mahazo vanatra ny oram-baratra saika manerana nosy ankoatra ny tapany atsimon'ny Madagasikara ho hitantsika rehefa avy eo ny makasikasika an'izay ny maripana tsy dia misy ny fiovana goavana andrasana raha amin'ity telo andro ho avy ity toy izao ny toetry ny androntsika roa ny rapiso vao maraina dia isy ny tandrividraona mety aray kotroka amin'ny morotsiraky ny faritry boeny iny ary mandraona mety isy tandrividraona ihany koa ny faritry betsiboka bongolava ny anitasy sy ny any amin'ny faritry melaky ny ambiny aloha dia maina ny andro amin'ny akabena dia somary olalovandraona ny morotsiraka avoany antsinana ny anosy ho an'ny rapiso tolakandro misy ny tandrividraona aray kotroka amina faritra maro saika manerana Madagasikara zay ankoatra ny morotsiraky boeny sy ny tapany avaratra amin'ny faritry melaky torak'izay koa ny tapany atsimo amin'ny faritry menabe ary ny faritra atsimo andrefana sy anosy androy iray manontolo ny ambiny zany dia miandry tandrividraona mety aray kotroka ny maripana vinavina ao anatin'izay manodidina ny 8 ka hatramin'ny 30 ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 4 kosa ho an'ny morotsiraka atsinana Madagasikara raha mikisaka andrefantsika indrindrindrindra ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any Morondava sy any Morombe any ny toetry ny androntsika ho an'ny androny alahady fa 24 ny volana Décembre misy ny oram-baratra ny faritry Diana faritry Sofia ny atanin'ny faritry Boeny Betsiboka ny any amin'ny atanin'ny faritry Melaky Bongolava Analamanga Vakinankaratra Itasy Alaotra Mangoro Analanjorofo Atsinanana ny any amin'ny faritra Moromania Matsiatra Ambony ary koa ny faritra Ivadivavy Fidivinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana torak'izay ny distrikany faritra Taolanaro ary ny any Miandrovazo reo zany amin'ny akabeny misy ny tandrividraona aray kotroka ny tolakandro mety mihitatra hatrany amin'ny alina zay ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany Madagasikara iny fa mandraondraona kosa ny andro ho an'ny atan'ny faritry menabe sy atsimo andrefana ary ny faritry Orombe ary koa ny atan'ny faritra anosy zay mety isy tandrividraona fa mahalana na somary mitsitokotoko amin'ny akabeny ny morotsiraka kosa raha ny any amin'ny faritry menabe sy atsimo andrefana ary ny faritra androy iray manontolo dia maina ny andro torak'izay koa ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara zany hoe ny morotsiraky ny faritry Diana sy ny any amin'ny morotsiraky ny faritry Sava iny zany no somary maimaina raha ny maripana vao vinavina amin'izay androny alahady izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 any avoatany 20 ka hatramin'ny 430 any morotsiraka atsinanana tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 30 kosa ny maripana any amin'ny faritry menabe indrindra ho an'ny distrikany Miandrovazo ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara kosa dia raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina amin'izay alahady izay ho an'ny androny Noël na ny 15 ny volana Décembre kosa indray mitohy hatrany ny orana amin'ny maraina aloha zany mety misy ny faritra sasany mahazo an'izay orana izay indrindra ho an'ny faritry Bongolava Itasy Vakinankaratra ny any Alaotra Mangoro Betsiboka sy Analanjorofo ny tolakandro kosa miverina ny oram-baratra amin'ny faritra Analamanga ary mbola mitohy izay ho an'ny faritry Bongolava Itasy Vakinankaratra ny any amin'ny faritry Melaka ihany koa miandry an'izay torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana mitatra hatrany amin'ny faritra Sava Analanjorofo sy atsinanana hatrany moa zany ny orana ny mahazo an'izay ihany koa ny faritry Vadivavy ny ambiny kosa dia miverina ho maina aloha amin'ny akabeny zany raha ny tombana indrindra ny any amin'ny faritry Moromania Matsiatra Ambony Fidivinany Atsimo Atsinanana ny any Anosy mipalika tanteraka ny masoandro any faritry Menabe sy ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana raha ny maripana vao vinavina amin'izay androny alatsinainy izay misy fiakarana kely ho an'ny avoatany indrindra any amin'ny faritry Vakinankaratra iny satria dia mety tonga hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara kosa saika mahery ny 30 degré celsius avokoa aloha ny maripana raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara tonony amin'ny akabeny aloha zany raha ny maripana antsika any amin'ny tapany avaratra andrefana satria dia 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius fa mbola mijanona hatrany amin'ny 30 degré celsius kosa zay maripana zay any amin'ny morotsiraky ny faritry Menabe amaranantsika ny fandarana ny tahan'ny falotondrivotra antony amin'ny akabeny zay tahan'ny falotondrivotra zay raha teto Antananarivo nandritra ty herinandro ty manodidina ny fetrany amesa avokoa ny referetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika no vinavina no jerena ato anatin'izay telo andro ho avy zay dia mbola hijana amin'ny antoniny zay tahan'ny falotondrivotra zay raha ny eto Antananarivo manokana izay ny meteo tamin'ny tian'io ty ary ara-pizindray fotoana manaraka veloma tompoko